fahasoavana sy ny fiatana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Alahady fahafito amin'ny Trinité sady alahady ny sampana tanora kristiana manerana ny sahany fitsekery maneho. Ny soratra masina voalahatra ho vakiana araka ny herim-po fanekena taloha boky Jeremia mpaminany. Jeremia 9:5 ho vakiana manomboka amin'ny 2:20. Sao lazainy Jehova aoka ny hery tsy ireary amin'ny hareny ary aoka ny mahery tsy ireary amin'ny heriny ary aoka ny manan-karena tsy ireary amin'ny hareny fa izay te ireary dia aoka ireary amin'izao dia ny fahendreny sy ny fahalalany haingo Jehova izay manao famindrampo sy fitsarana maro ary fahamarinana ety ambony tany. Fa izany no misitraka ho Jehova. Hotohizana ao amin'ny fanekena vaovao. Taratasy faharoa soratan'ny Paoly Apôstôly ho an'ny Timoty. Timoty faharoa toko faharoa vakiana manomboka amin'ny 4:10. Zany zavatra izany no ampahatsiarovy ny olona ka hanary mafy eo anatrehany tompo izy mba tsy hiady tena satria tsy mahasoa akory zany fa mamadika ny mpiaina. Mazotoma manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra olona voazahatra rehetra dia mpiasa tsy mahazo henatra mizara tsara ny teny fahamarinana fa ala velo bebetena foana fa mbola androso amin'ny ara-tsy-panahy ihany izy ireny ary ny teniny dia andany tahaka ny aretina miady. Isan'ireny Himeneosy sy Fileto izay nanita tamin'ny maro ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoany sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tonon-kase izao. Ny tompo mahalala ny azy ary koa aoka ny olona rehetra izay manona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao fa fanaka azo sy tany koa. Ny sasany memonahitra ary ny sasany alambaraka. Koa raha misy olona manadio tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka ho memonahitra izy efa no hamasinina ka mahasoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Ho faranana ao amin'ny filazantsara masina araka ny Matio. Matio toko faha-1 amby 20 ho vakiana manomboka amin'ny 13 amby 20 ary avy amin'izany no hanankinana ny tonteny. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa tafiditra teo an-kianjan'ny lehiboly Jesosy ka nampianatra
dia nanatona azy no amin'nysolona sy ny olona ka nanao hoe fa efana manao ahoana nanaovanao izao ary iza nanomeanao izao fahefana izao ary Jesosy namaly ka nanao tany hoe izao kosa anontany anareo zavatra iray lo ary raha hovalianareo zany izao kosa dia ilaza aminareo izay fahefana nanovako izany mibatisan'izao avitaiza moa zany avy tany an-danitra va sa avy tamin'ny olona ary izy ireo niarany saina ka nanao hoe raha molazaintsika hoe mantsy avy tany an-danitra dia ho valiny hoe isika ka nahoana tsy mio azy ianareo ary raha molazaintsika hoe kosa avy tamin'ny olona dia matahotra ny vahoaka isika satria ataon'izy rehetra ho mpaminany izao dia namaly an' Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray dia hoe Jesosy taminy izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana nanovako izany fa ahoana kosa ny hevitrareo misy lehilahy namana zanak'Aroala dia nakeo amin'ny lamatoa izy ka nanao hoe anaka andeha miasana amin'ny tany mboalotoko anao fa namaly izy ka nanao hoe tsy andeha aho nefa no miafaka izany dia naneny izy ka nandeha any dia nakeo amin'ny faralahy izy ka niteny toy izany koa ary izy namaly ka nanao hoe andeha aho tompo kanjo tsy nandeha izy ka iza moa amin'izy mirahalahy nanao sitrapony ray hoy izy ny lamatoa dia hoe Jesosy taminy lazaiko aminareo marina tokoa fa ny mpamorehetra sy ny vehivavy jany efa mialohanareo amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa zaho nanakany aminareo tamin'ny lalan'ny fahamarinana nefa tsy nino azy ianareo fa ny mpamorehetra sy ny vehivavy jany amin'ny nino azy fa ianareo kosa na dia efa nahita izany azy dia mbola tsy nandeha mba hinoanareo azy masina ny tenitony pisaorananao izahay fa mbola nifananao teninao indray ampianarinao izahay mba hivavaka sy hangataka amin'ny fotsotra amin'ny fomba tsotra mba hianoanao ka hamalianao anay fa nay masono andalina sy hianatra biby kokoany amin'izany izahay ankehitriny ka sikafo ny sainay ny fianoanay ary koa ianao aneho mba ny mpanomponao izay tondra ny afatrao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tony no anandratanay izany vavaka izany. Amen.